Fa ireo mpandrarara toe-karena ihany koa mofo dia manana ny heviny manoloana ny fivoahan'ny voka-pifidianana ofisialy. Ao ireo milaza fa dingana lehibe ny vita iny ary ao kosa ny miandrandra fampiresahana sy fiarah-miasa bebe kokoa amin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ho fanarenana ny toe-karem-pirenena. Araka ny fangatahana efatry ny ela moa dia hoe ny ametrahana ny firenena ao anatin'ny tandalana dia vao mipetraka ara-dalàna iny filoham-pirenena ary miarahaba azy manokana amin'izay amin'izany dia manantena fa hisokatra amin'izay ny fandrarana ary isy ny fifandraisana ny fampiresahana eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina izany. Izy raha teo moa avy any amin'ny sehatra tsy miankina ihany dia mino sy manantena izay fa dia atoato rehefa mipetraka ny gouvernemanta dia hidinika sy araka hiasa izay hampandroso an'ity firenena ity. Voalohany kama dia faly miarahaba ny président Hery Rajaonarimampianina filoham-pirenenantsika izany amin'izao fotoana. Raha ny andrasana eo amin'ny fandrarahana rehetra moa izany dia ataoko fa fotoana zao angamba ny andraisana andraikitra amin'izay hiasana fa efa lavalava ihany ny fotoana ny andrasantsika ny hoe tokony efa hiverina hiasa amin'izay Madagasikara. Izy moa zany zany fanapa-kevitry ny mpifidy zany dia iny moa no lazaina hoe izy moa tsy mampandrarahana dia ny environnement foana no mitondra ny fandrarahana hoe ny tsara ny teo aloha dia miditra anatina sehatra voatsika zany zany hoe miditra anatina ohatrany hoe institutionnellement satsika manodingana anakay makany amina zavatra milamindamina kokoa dia ho an'ny mpandraraha zany azo atao hoe mety any satria tsy afaka mandrarara ohatra ka tsy mazava tsara ny lalana, tsy afaka mandrarara ohatra ka tsy misy environnement favorable nefa kina moa ny andraikitra mpandraraha tsy mamorona arena manandrana mitana ny asa na mamorona asa misy ary mitondra ny anjara bikina anatin'ny fivoaram-pirenena zay ny andraikitra ny mpandraraha ninina zany ny environnement misy eo dia zay ny andraikitra mpandraraha fa ny manahirana amin'izay fotsiny rehefa tsy rehefa ratsy environnement dia mikatatra fotsiny lasa dia vita fa zao izy zany ny hita hoe somary institutionnellement zany mba misy dingana anankiray vita engany hoe itoy ilay dingana dia mitonga amina environnement politique milamindamina kokoa tsika ahafahana mahita tsara inona no azo atao amin'ny lafiny économie zany dia ahafahana mampandroso ny firenena amin'izay afaka iny moa zay efa nanao anisan'le plan de relance ny rano natao tamin'ny fikambanan'ny secteur privé rehetrarehetra iny plan de relance iny tsy afaka sarotra hoe anterana izy raha tsy anatina environnement milamina ohatra ka milamina ny environnement dia alefa amin'izay ny relance zany.